Amitsika manakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Sotranao zay ray ao no ny amin'ity andro alarobia 5 septambra 2020 ity, zay andraisana indray ny mofinaina zay atolotra ao anay anio. Koa ampangino ferehetra zay tsy avy aminao voka ny feonao rery ihany no anakoako aty amponay ka lalana indray fa ny teninao de teny fiainana ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. De mitenenanao tompo fa voninahitra anao zay aroka aminay rehetra ny fafenony fanano masina Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinaina matsika amin'ity alarobia 5 septambra 2020 ity de boky nomery toko 130 andiny 120 ka hatramin'ny 420 vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Aroy Elezara mpisorona tamin'ny mpanafika zay efa tany amin'ny ady. Zao ny lalàna ho tanemana zay nandininy Jehovah ny Mosesy, ny volamena sy ny volafotsy, ny varahana, ny vy fotsy, ary ny fikaka. De ny zavatra rehetra zay maharitra afo de taova amin'ny afo de adio kanefa diovina amin'ny rano fanadiovana koa izy. Ary zay rehetra zay maharitra amin'ny afo tsy maharitra amin'ny afo kosa de taova amin'ny rano ihany, ary sasao ny fitafianareo amin'ny andro fafito de adio anareo ary rehefa afaka zany de mahazo miditra eo amin'ny toby ianareo. Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Zava-dehibe ny hoe fahadiovana sy fanadiovana. Zava-dehibe. Zay madio no afaka miditra ao amin'ny toby. Zay madio no afaka miditra ao amin'ny toby. Sy ny fanaka ety ivelany any, ny vy sy ny inona no diovina amin'ny rano sy nampanaovana tamin'ny afo, fa ao koa ireo zavatra zay toy ny tsy maharitra amin'ny afo koa de ny diovina tamin'ny rano. Ary tsy izany ihany koa fa ny sasana koa ny fitafian'ny olona. Zany rehetrarehetra zany de kendrena mba ho madio. Soratsika ny manitra ry havana fa ny rano Kristy zay latsaka teo Kalvaria de ampampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ka raha mino an'i Jesosy ianao de mino ilay raha latsaka zay azontsika famelan-keloka sy fanekena vaovao ho atsika. Iza no afaka hiditra amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao? Tsy misy afa-tsy ny olona masina sy tsy misy tsy. Aizary ny ampadio sy ampadio anao, tsy misy afa-tsy ao amin'ny Kristy ihany. Kristy raha teo nefa niteny hoe raha tsy ho sasako ianareo tsy mahazo manana anjara ho aminy. Koa miteza ianao manampy an'i Kristy, ary miteza ianao ino an'i Kristy zay nandatsaka ny rany ho famelan-keloka sy fanekena vaovao antsika, ary rano raha teo dia ampy ampadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eto zay tandidin'izany sady zao asa fanadiovana zay nanenden'Andriamanitra any Elezara mpisorona teo anivon'ny Israely zany. Koa amin'ity andro an'ity ampampadio anao Kristy manatona azy. Minoa an'i Kristy fa nanao fanekena vaovao anao izy, satria ny rano raha teo nalasa ny famelan-keloka sy fanekena vaovao anao. De mitrehera tsara amin'i Kristy ambara-piaviny eny amin'ny lanitra. Amen. Misaotra anao zay raha io fa tsy nafeninao anay zay tena azonay ny fahadiovana sy tsy fananatsina. Tsy misy afa-tsy ao amin'ilay zanako ihany zay efa nanaiky nandatsaka ny rany ho fanadiovana anay sy azonay famelan-keloka ka tonga anay ho masina sady tsy misy tsy. Mbola ny rano toy ny fananao masina, anamasina anay indrindra ny teninao araka ny fahazonay azy manakariva amin'ny teny hoe ny teninao no fahamarinana, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Dia ampiteo aminay izany rehetra ny tompo, mandehana anay amin'ny fiainana masina sady tsy misy tsiny amin'ny fanarahana ny teninao. Akana amin'izy moa zay fa ianao manana teny fiainana manakizay. De sitraka ny ary vavaka hoe anay zay ny an-danitra ho masina ny naranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Menay ninona ny nasazo anay ary mamelany erokay tahaka namelana izay minoka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahan'ny tompo amintsika ane zao todrano zay tononona amin'ny anaray zanakary fanahy masina izao. Mitanareo ane ny tompo ka miaro anareo,
Mampamirapiratra ny tavanareo ny tompo ka mamina fo aminareo. Manandratra ny tavanareo ny tompo ka manome anareo ny fiadanana. Matoky izay ny antso anareo sady izany no anefa izany miorena tsara amin'ny Kristy izay ampy hampadianao ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ny rany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.